Record FM manolotra anao mandritra ty herinandro ity. JIRO MITSILOPY. Nosoratany Jed John Fanembinitso na Jed Faneva. Ny volatiana Rajoelso Christophe Rabe Armanana Arvony Nofy Oloravaka no hanome aina ny Tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. No amin'ny anarana fiantsoa tovovavy kely voaeritreriny satria vao 17 taona monja. Kilasy famarana eny amin'ny lycée mpanjakana iray eto andrenivohitra no misy rovavy izay miara mipetraka izay tsy iza fa zazo ny zokiko vavy antsoina hoe Roy. Efa maty ny ray aman-drenay ka io zokiko no mamelona sy miantoka ny fiainako no za mbola mpianatra no sady tsy afa-manoatra ihany koa noho ny zavatra mahazo fony avy 12 taona no maty vohitsaka ny fiara ny reniko raha izay tratra hariva tany ampianarana iny. Ny orana ny vatrafatra sy ny traotrao, ny varatra ny revidrevitra sy ny fandrenesana. Classe de 6e tamin'izay ary vao afaka CEP ny anatra teny amin'ny kolejy mpanjakana teny Miarinarivo. Maro tokoa ireo ray aman-dren'ny mpianatra ny tselan'ny zanany tamin'izay ary hitako taony eny efa somebiseby ny andry niara-nody izay mianaka. Ny orana raha teo koa tsy nentin'ny zanona nefa ny andro miariva ary tamin'ny fitiany indrindra ny siony Tantara. Fanena ngatsy mangatsika ny zara raha manao arorana omenena taolo reto ragla be debere ary mitandrema tsara fa malama ny lalana. Oe, Andriamanitra, misosabe ny karaboka tamin'ilay kodorona sady vohetsaka ny fiatra ny tonga. Miosin-drabe nendry olona maty leny fontseo. Mikikika mafy tao anaty oram-baratra tamin'izay ny sady nalozongozona ny neny efa hotsaky ny orana sara raha nisy ny arakory ny sarotra izay nanaovana. Indrisy faniosi ny rahisy noho ny fianjarana mafy nahazo azy sy ny tongo ny vohetsaka ny fiara ary teo ihany tetsy tanany ainy. Taorian'izay dia dadany ny ayany amin'ny rahavavy zanany. Dadany efa manana aretina mitaiza efatra amin'izay ka raha vao manao reraka be dia tsy mahita tory ny alaka mikokoaka fotsiny ary mivadibadika. Sara raha mahita tory mandra-paraina ny andro no izany indrindra ny nanapahany zokoevitra hoe rehefa nandinika ary dada dia aleo ahy ela hianatra dia anampy anareo mianaka. Tsy tantoko ny mahitanao mijaly loatra ohatran'io ary nao mitiako mbola hianatra ka aleoko izany manapa-kevitra. Sitrapoko tsy nitereny izany dada. Aleoko manolo tena ho anareo satria izany zokany sady efa tsy misy miditra amin'ny lohako tsony raha izay resaka fianarana izany ka izay nanapahako hevitra. Mitady asa ary dato fanampiana saram-pianaranao misitsabonao tena. Sara teo efa nandalo teny amin'ny kolejy ka ataoko fa mahampy azy izany. Toa nandona foko loatra ireo tenin'ny roa ireo. Dia ho anandritra izany resaka rehetra izany. Nitsabo tena tokoa dada amin'izay karaha mahazo ny roy amin'ny varotra maka entana dia ino akana tompony. Za koa etsy andany manohy mianatra trano. Tsy dia hoe mahavita tsaka ny sy andavan'ny fiainanay izany fa tsy mahafaty fotsiny. Ny ombe izay tsy izy nefa ny aretin'ny dada ka nahakely ny ainy. Aretim-po, aretim-bavony, tositra miaka-midina, aretim-pivalanana mafy no mazana miverimberina aminy ka tena mandreraka azy. Tao anatin'izany dia lafo mba amin'ny trano fonenanay. Saingendrisy. Rehefa feno 12 taona, izany hoe tamin'ny 2 taona lasa no maty Ndao anay dada.
ka nanapa-kevitra zoko tamin'izay nitady asa teto an-tanàn-dehibe. Nanofa-trano izay ariziny nandony hevitra ho fainay. Kilasy 2 seconde vao niditra teny amin'ny lycée tsy miankina iray tamin'izay. Ro kosa lasa serveuse na bara anankiray teny Analakely. Ny zavatra tsapako hatramin'izao dia hoe za lasa vesatra ho an'ny fianakaviako sy mahatonga azy ireo anao sorona ny tenany. Nieno maty noho ny fitseniana teny am-pianarana. Dada maty noho ny zava-niseho teo aminay. Rotsy nianatra tsony fa nahafoy ny fianarana mba handoavana saram-pianarako. Saingy tsy hitako izay atao satria na zaza mba malahelo ny tenako ihany koa noho ny kilema izay ananako. Eny, olombelisa mony tsy mba manan-kilema. Na ara-batana na toetra na ara-tsaina mihitsy aza. Misy amin'izy ireny toa tsy dia maninona ihany saingy ny saritan'ny fiarahamonina nentin'izy ireo manambara azy izany. Toy ny mahazo azy aho dia ny tongotro ankavia niketrakila ka mampitondra tenandra indray. Na ny tanako ankavanana no mihazona ny tongotro ankavanana mba tsy hampenjera. Izany ny fanaoko raha ity akaikindray ihany no mivoaboaka fa rehefa mianatra na mandeha lavitra kosa dia tsy maintsy mitondra tena. Raha resaka fianarana indray sy tsika teny dia anisan'ny ireny ankizy mahay ireny satria mahazo laharana 5 voalohany foana. Hatreto dia milama tsara ny fiainanay Zoky ary mifanampy izahay amin'ny zavatra rehetra. Toeram-pianarana vaovao no misy ankehitriny. Roa kosa mandray vola be sy mikarama be satria efa tsy serveuse tao amin'ilay barany Santalotsony fa efa lasa asa hafa indray. Ho fantatro amiandalana eny ihany hoe inona ilay asa. Na dia tsy napoziko sy tiako loatra aza. Tsara kosa kisa ny ronodronona tondra izany Zava seketeny mihitsy hoe mba ho vaila sopina ronodronona fa za efa leo menaka. Tena tsara. Tena tiako. Mahay mahandro sakafo ange ty sandriko ty. Mba sendranahy fotsiny akita amin'iny sady zange tsy dia avelandry manao raharaha be nefa za mba mahavita se vitako ihany na dia sakafo antsika ihany aza. Efa hoe raha mbola vitako dia ataoko fa io indray lehibe kiry. Rehefa mampanao andria dia tena antony goavana tsy afahako izay. Ohatrany hoe ny isakariva sy ny andro amin'ny maraina izany. Dia tsy misy fiantraikany amin'ny asandriva nefa izany. Zavatra kely tsisy dikany izany. Tena voky akiza. Izany? Voky maraina ohatry ny renomby amidy ireny. Driko? Zaniko. Za koa rehefa mahazo kely dia efa ampy andeha aky dia raha alina vao tonga eo ohatra ny mazatra. Reto ilay vola dia alohavany saram-pianarandry. Aza miandraikaiko fanadinana vao hikoropaka andohan'izany eo. Misaotra kia. Ary to mihoatra nge reto ataoviko te andriny ambiny. Izay fa lasa Wow, merci beaucoup Zoky. Maty atongotro fa voahitsaka. Dia aninona koa nefa Kay akatomage hita falanana mbola eo ihany ny sorona. Efa tsy mahagaga raha nitoetra mamiratra tia manambany olona sy mpiavina hafa. Fa ny mahagaga dia izy maka halafatratra. Leo tokoa aloha za hialeto ary avy dia hiditra ny ampianarana fa mipatalana lotraka. Manao ny nomby? Endry, ianao koa manaitra Ary fa manina ho ano mitokatokana kely ohatr'izao foana ny nomby izay rehetra mpiara-mianatra aminao ange ka azonao atao namana daholo mitovy daholo tsika ka tsy tokony fampiafahafa. Misaotra anao ny amin'izany aloha fa ny tena marina samentsy ny tia mitokatokana. Fa ianao tena mahay mba azonao atory avy eny tsy ambaratelo ny mampahay be anao ohatran'izao. Ianao koa tia dia mahatsikaiky. Tsy hitako izay havaly anao amin'izany satria toy ny ankizy rehetra mitovy fidirana sy firavana ihany ato. Mihaino fanazavana ary mampiatra sy mamerina ny lesona rehetra nomena ato izay. Ka na zany aza ary nomy hatramin'izay nidirantsika izay nge ka ianao foana no mitana ny larana voalohany
Ino zay tsika no nizara bulletin ary ny devoir surveiller na ny testa atao any am-pianarana dia saika ianao foana no mahazo noty ambony. Zay nge ilay tiako tenenina. Ka tsy manana olazaina aminao re mianatra sy mivavaka ny ataoko dia izay. Mivavaka? Fa inona mahagaga anao? Oka ihany. Nefa na izany aza be dia be mivavaka fa samy manana efa voasoratra ho azy angamba. Na saina mandinika koa tsy mitovy. Fa ny Andriamanitra ivavahana mety iray ihany. Noho izany dia mitovy ny tanjona fa ny lalana nalovana ny samihafa. Mbola tsy baka efa voafanandramana ka tsy tokony izay notiko aty am-pianarana anao maritanao ny fahaizako. Kanefa hiteny foana ihany ange. Ary ninona filazanao dia mahay ianao amiko. Ka na tsy afaka baka azy ianao amin'ity taona ity dia mbola mahay foana ianao amiko. Tena lasa mivaralila loatra samy firesaka ao izany ka. Mariny. Manao ny endry. Manao ny aky mamiratra. Endry narabaina ka inono mamaly. Haiko angefa izany fosainareo sy ataonareo resaka eo izay mampitokikandry ohatry ny dala sy mampiteny ny endry teo vao nandalo Ianao manana fomba fanaonao raha izany ka. Masy tokony fosy izay olona tsy ambony tsy ambany rehetra izao koa ve nataoko ampiasa saina na dia hanenika ny vazatany amin'ny megafona na za ny antsoantso-pifosana. Mba misy totra ny zazavavy iny ka. Asa loatra izay tena fiainana any an-tokantranony. Ianao koa dia miasa saina amin'izany. Izany tsy namaliko ny arabany teo. Tsy misy tsara koatran'ny mangina rehefa ohatran'ireny. Tsy erenao ny ity fianjonanjony sy fijeriny aty amintsika miresaka amin'ireo namandreo. Mpamenatra sady mampalahelo. Kefa hoe aza isana saina ho azy izany. Rehefa lalina sansy ve io tsy hijanona ho azy io. Endra mengavy ianao mba hiala eto azafady. Tsy azoko. Fa maninona ka? Mengavy ianao aho izay no mahatonga hitokatokana satria izany lasa vesatra ho an'ny manodidina. Mety manimba sary sy ny maso ny hafa koa ngamba. Fa maninona kosa ianao ronono no miteny an'izany olona dala ve no ataonao mankarary fo Rehefa tsy handeha ianao dia aleo izany hitsangana hiala eto. Azafady ary ao fa andeha dia miala tsiny Ka manahoana izao ny fianarandry? Milama tsara? Milama ka. Raha ohatra ka misy tsena mampisalasalandry dia za mianatra miteny ahy ikaroako mpampianatra mahaindry na mpanaovina kory mihitsy. Misaotra loka iny amin'iny hatreto aloha mbola mandeha tsara daholo ka. Milama tsara momba fianarako. Sady baka zany ange mila famehezantena ozy izy le hira zay. Mamerina tsy olana fa volalany sy taona mandrosa ary ny arerahana ihany koa mba mila jerena. Asa matahotra rery fa famezaka manao izay tratry ny heriko Ary ny mpiara-mianatra ny rima manahoana? Ny tsisy manadroadro ny fahalemendry na misy migafigafy eto amin'ity taom-pianarana ity ohatra. Anka tsy misy. Ary ny mpampianatra ka mahay mampianatra daholo ihany ve? Tsy tele izy hoe mahay mampianatra na tsy ny tiako antaninandry. Fa hoe mampitovy ny ankizy rehetra ve le verina ho mpanabe sady mpampianatra anareo. Tsy mbola nahatsikaritra zavatra hafa aloha za hatreto kosa mitovy avokoa ny fitondran'ireo mpampianatra anay mpianatra. Tsy misy hoe manan-kilema na olona tomomba anara-batana. Raha tsy hoe eo amin'ny fampiasam-batana angany toa anay no mikisaka makasisiny. Izany hoe misy mitovy ka famindriko izany ao? Tsy misy ao am-pianaranay ka. Fa inoko hoe misy toy izany koa any amin'ny toeram-pianarana hafaniko. Tsara kosa raha izany. Ary aza tia mandrera tena be ho andry. Aleo ataoko ny raharaha fandana mianatra lesona aloha. Ka sasa vilingy kity ataoko ty ny tanako miasa fa tsy nitongotra sady mipetraka koa fa tsy hoe mitsangana akory. Nomia avelao ataoko. Indray ary sady efa vita koa reto. Andray izy ho hity surveille physique chimie. Misaotra
Andriamanitra. Inona koa izao mampisinjatsinjaka an'ilay kialaketrakely ty eo? Sandry irery ty fianarany ty? Oay, azafady. Tsy izany koa fa efa lasa raha misy dia izay nahatonga nioraka. Nioraka satria nahazo 18/20 amin'ny fizika sy mive. Ao hoe jereko. Andray, tono tetry atanako ilay taratasy. Tivy ankizy fraudy daholo mibetsaka. Sady sy mitombona koa hoe olona tsy ampiampy ohatrandry izao dia azo 18 amin'ny matière scientifique izany. Mahagaga koa hoe lehilahy be da be ireo ve ny mpiara-mianatra amintsika dia maninona ndry olona sahira ndava mitarika bekio ny azo an'izany? Sa Monsieur Victor? Monsieur Victor maninona? Ary atao tiany fehako. Dia raha tsy omeko dia aninona nefa? Hita mihitsy fa misy tsy kombakombanareo sy Monsieur Victor matondry nahazo nota ambony be ohatr'izao e. Dia lahy antitra efa mananjafo kely ohatrandriny verikala mba takatry ny bika manendrika ndria? Ndriny mahita an'izany. Voalaza ndry fa olona sarara misy volo solavatony iny velo erahako. Tsy vehivavy adalana dia manana fahasembanana azaka ikotina anadalam-pampianatra tanora ohatrandry. Ary tsy fizika chimie ihany nazoko ambony fa saiky ny taranja rehetra mihitsy. Fa izany hoe misy fotsiny ny kainso. Za hoe manadalam-pampianatra tanora? Dia iza? Monsieur John, taratara aminy ndry rehefa izy mampianatra anglais iny. Mahita azy miskaipy sady manao fihetsika fahafaminy. Dia inona koa ny ankoatr'izay? Ndray, dia sandry ve kiny nandrovitra ny fehako voazaraina teo? Sady mampalahelo ny matesitra. Izay ihany koa ny azondry atao e. Na anenjika aza tsy ahazoko afaka ny anao inona moa. Sady sao dia ho tapaka koa ty efa zara raha-tongotra ty. Dre, fanganareo tsy mba nakarivotra? Endry. Andray, tiako be mifiakanjon'ny lahandroany. Saika andeha mihitsy aho fa vao miresaka aminao miteto. Naomi, misy olana nga? Tsy misy ka. Ary ino re mipoti taratasy nangoninao aingana be teo reny? Tsy sinna ho ako. Ok are. Sady ny taratasy miparitaka koa ve dia indrasain'olona e. Zavatra tsy mampiasa tongotra maka an'izany akory. Ay, Monsieur John nefa miditra iny. Ndao ka toerana amin'izay are. Za aleo aka toerana ty amin'ny voalohany aty fa melandry eto azafady. Za ve? Odry, fa iza indray? Ary aingana ranga fa azalozana miana any eo dia ho aiza zany? Odry, ny filandry eto fotsiny fantatro fa tsy raharahako izay toy ihany ihany. Ary malaky fa efa mipetraka daholo ny ankizy. Ny mpampianatra koa efa mijoro be eto amin'ny lohantsika eto. Eny ary. Za koa mantsy tena tia anglais be ny tena marina dia bonisana zany azoko amin'ny série S. Tsy mahazo aina koa raha tsy maka devant rehefa mpampianatra mbola jeune ny bokosy misy jerena ohatr'izao. Ary ny tehana angahady izany na rikala. Ento koa fa vao mangorinetana. Bonjour monsieur. Azafady fa ifindra toerana hono fa tsy azoazo ny aina. Ndray marina. Dia tena sahan'le mpisandoka anarana ho mamiratra ny nandroaka an'ilay tovovavy malemy ala eo amin'ilay toerana izay efa nipetrahany. Jereko ny ankizy fa tsy misy manome toerana ho azy fa samy makasisiny avokoa tsy hidirany. Io leser zalamika isaka kely aloha dia aleo izy hiara hipetraka amintsika eto aleo izy ampiako ho aty amin'ny bafo fa sahirana izy izany. Endry ho amba endraso. Fa inona ianao e? Ianao koa izany mba mahasika ka za tsy inona mba te hiara-ody amin'ny lako. Fianao moa tsy efa misy mitsena fiara raitra sady lafo vidy no hiaritako na tsy ambony tsy ambany indray e. Tsy ianao koa izany mba mora tesitra ka sady tsy ianao ange iny fa Naomi e. Nefa dia naleoko izany ataonao an'izany toy izay Naomi. Elahy koa rangaga. Azafady raha natesitra amin'lahy e. Za ve nalala hoe mandratra ny filazako ny marina. Ary aza sambosamborina ohatr'izany ny tanako fa esorika. Mahamianatra na miara-dalana aminao azy. Ndray, fanahoana kosa letsy a. Na ianao eo alohako na eo aorianako. Efa io koa ny fiara hitondranao fa midana malaky vonjeo. Ndao mba hiaraka amiko. Shoferanay no nakata aty fa tsy tadanay na zokinay. Dia ao aoriantsika selana mipetraka. Manana frais andehanako bus fa saza misahirana ianao e.
iandry anao moa efa izy ovariana mitary tongotra zay zany ko marary be nga fonao indray ary koa veloma ianao makahala tanteraka mamiratra no za mahazonao ty ambony indrindra mazana atao ampianarana azany eo ihany fa no endry tia misisika ny resaka amiko sy tia mitsehitra ihany koa ny antony anankiray ankalany a tatromantsy fa anampitiavana ny endry izy fa endry kosa tsy rototra dia ahoana ki mamiratra voalazandry za ihany manahoana fa inona moa zany le tena mampahay be andry ity tsy haiko mianatra toy ny ankizy rehetra ihany aho ndriko ve moa ilaza na dia andeha ambany aza ny lohandry nefa dia ataovy ao an-tsaindry mandrakariva fa tsy baky io akory ka hoe izay notindry aty ampianarana no izay sy tiavana amin'ny ankizy rehetra izao ianarana misoratra any amin'ny tablo amin'ny farany ihany ny manamarina tena mahaizina nisy afiara-maizina nataony tao hoe mba azahoany noty ambony taty ampianarana mara zany ka sady ny tena mahagaga teny hoe mba inona loatra ny sakafo hohaninareo tony dia mahazo noty ambony be oatra izao sa mampiasa ody nody ampiasainay dia mivavaka amin'Andriamanitra tsy topahariny zavatra rehetra izay ny andohana sy afarana ihany koa mivavaka sao dia verindry aza fa tsy misy malala hoe tsy mianatra indrira tsy ny zokonareo ary raha tsy izy koa dia mety teny amin'ny toby fitezana semba indrina mpangataka miaraka mitehany etsery koa indrino miseho mpivavaka eo mivavaka nefa mivelona mivolana mpivarotena sandry mihevitra fa tsisy afantatra hoe mpivarotena ny asan'ny zokondry fa raha tsy zany indry dia tsy mpianatra ohatran'izao kina tsy nahateny ary nyrotsaka tsy tanandramasoko teo ampandrenesana n'izany teny mamiratra izany satria toyna loatra ny foko marina tsy misy diso ny nambarany ka izay no safitrianako ny anky mety gaga izao ndry hoe taizany nalalako an'izany taontinonanay aky ny tompon'le barany asan'ny zokonareo taloha ary taony nalalako azy satria tiako be ny fomba fiakanjony za moa mahafantatra azy fa izy tsy malala mihitsy rehefa ela tsitako anefa izy dia nanontany mpiara-miasa taminy hoe lasa mpivarotena hono izy niafina ihany taloha saingy tsy misy miafina izay tsy ho hita tokoa miseho amin'ilay ery aty ampianarana hoe endry mahay mampalahelo nefa miray ho tamin'ny mpitsangatsanga raha tsy taty izao ndry ny mianatra mety efa mba nahay ihany angabo ohatr'izay okaka izay resy haiko fa endry no mahatonga andrianao toy izao tsy namako izy ary tsy namana aminy tsy azoko mihitsy konge hoe inona no nandraisan'ny tony toeram-pianarany tony ny olona oatra anareo izao maninona raha ny atsirabe any amin'ny fianaran'ny olona manana fahasembanana no mandefa tsy manakorotana sady manahiran'olona ty ary to tsy ny tentsony io reto orako iray fa mpivarotena ny zokony io ody mampalahelo ohatran'izao nefa kay olona masirasira fitondratena iza koa moa reto malalana izay natonga ny notiny eo ambony be foana samy manararaotra amin'ny fahalemeny daholo na mpampianatra mampiasa azy amin'izay tiany atao dia noty sy mitondra makaizany mba hireharehany eo matsiravina enzana indray ny zava-hoanjo tany amin'ny birao maliny ka nitondra ray aman-dreny mihitsy ary tsy nanaiky ireo tompona andraikitry ny sekoly raha tsy ny fona paparaha teo nanampoka nalemy teo anatrehany ireo tompona andraikitry ny sekoly izy raha teo koa manana toerana ambony tsy fatadasaka tsy sanitezitra tampoko ireo ny farany izany hoe afaka manao izay tiako atao zany ary afaka mireharehany koa izany hevitra fa ho tantara ratsy ny fitondrako amin'ny mpampatana ampianarana kinanjo vo maika nahazoko aina so ihany koa aloha fa tsy olona ny sambosamborina no ny sandohako ray aman-dreny koa any amin'ny birao any sekoly ary endry marina ny to tsy hitako tamin'iny andro iny dia taiza izy izany dia naninona nefa so ihany izy fa tsy nahita an'iny aloha eto
antsika ny resaka momba anao mi. Fa ianao ty very endry dia efa tena azo nodo mihitsy a? Fa inona foana ny arovarovanao an'iny vehivavy iny? Ka tsy tiako ny fampijaliana sy ny fanaovanao tsinitsina ny olona manana fahasembanana. Misy dikany koa matoa ty alavitra ny sekoly aty ianao ny antoky resaka an'izany. Sa tianao ny alako baraka amin'izany eo imason'ny mpianatra miara-mianatra amintsika? Sa zao mba nieritreritra hoe zavatra fa nitarihan'ny lahana aty. Ka dia zavatra tsy misy dikany ohatr'izany. Ay e, ka tsy misy dikany aminao koa izany nao mi. Mampalahelo loatra ny mahazo azy na dia tsy fantatra azany ny tantaram-piainany. Fa tsy hoe tara aminy ianao fa tsy mahazo tara aminy angaza. Koa inona tsy nilazana an'izany fa za fotsiny ampitahorina eto. Dia mihevitra ve ianao fa misy atahorako na iraraiko izay lazainao eo? So dia iverinao fa tsy vitako raha mampirisika ny proviseur antsika hamokona motif fa tsy ahafahana manomeko vocation anareo hiatrika baka. Raha za ianao tonga dia mipiripirina aloha fa tsy mananganangatra be ohatran'izao. Amin'ny olona tsy tovanao sy vorovoronao no makianao aloha. Dia mihevitra koa ve ianao fa hisy atahorako an'izay lazainao? Mbola fanajako anao ny antony hitenenako an'izany. Eny ary ho foana ny nominao na dia mivelona amin'ny volana ny fivarotan-tena ny zokony aza. Ary ny efaranao koa mbola hoaolany amin'izy mody malemy iny. Reko avokoa ny fifamalinana atao mamiratra sy endry teo. Efa fantatro fa tsy maintsy izany sujet. So fanjanona teto ambadika reto voninkazo reto teto foana mipetrapetraka dia tsy hitan'ny zareo. Ampitehisidro be lany fiarahamonina misaka. Tsy haiko hoe fa maninona ny tokony ho velona e. Zaho mampisaviritaka amin'ny manodidina ary izay toerana rehetra alehako dia za foana ny olana. Naomi, inona foana malasa sainandry ohatrany io? Misy olana? Aizaka ohatrandreny tsy misy ireny ato fa tsy hitandry mihitsy. Tsy mararaka. Zanga ny teny hoe mararindry e. Misy olana veo na tany am-pianarana na teo amin'ireo namana na manodidina ndry tsy haiko. Tsy misy ka. Dia inona fotsiny ary? Tsy fanaondry mihitsy masony ohatr'izao ka tsy mino hoe tsy manana olana io. Sa resaka fianarana? Tsy misy Ary toa lasa kizitina be. Tsy mino olona ny ara-mipetraka foana tsika hatr'izay. Tsy vitan'izany fa raha vavy iray tapo amindry koa ka hoana no inoko fa tsy manan'olana ndry io. Dia amorona indray aho izany. Ka ndry lasa kizitina sy mora tezitra. Tsy haiko tena tsy azoko ka. Olombelona ka mety tezitra sy mora malahelo ihany koa na dia manana fahasembanana azy. Rehefa hoe tsy manan'olana dia tsy manana izay. Eny ary, izay izany. Ndry koa angamo zazakely ka ho tambatambazana vao hiteny an'izay mahazo andry. Engavy andry aza kotabaina aloha ny lohako raha azo atao azafady fa mila fitoniana azafady indrindra. Okey. Etsena ny lokantsika fa maika andeha. Akatoko ny trano izany. Akato mora dia mba hitondray garana na papay ihany atao jus. Garana na papay atao jus? Hafahafa. Ary inona indray tia hivandrafandrana? Sa vao nahita? Tsy ho takatra ny volanareo koa toa nanaovako tony e. Aza misahirana akory na mamina finan'izay mety ho vidina. Adala. Iza nilazain'ity fa adala? Za? Dia mihevitra vera matokely fa mitsiriritra indriny antony hibanjinako andry ambony ambany. Diso adresy lasa ny saiko hoe tovavy tsara fitafy sy manana maha izy azo ohatran'izao nefa nitoetsaina mirehefarehefa amin'ny tany. Tsy mendrika akory ny salotra ny anarana hoe mamiratra raha toetra. Fa tokony ohatrandry sa ohatran'ilay zokinareo? Kodiaran-tsaretika ny fiainana ary mamiratra. Tsy haindry izay avoaka ny apitsiko aza fatra préare loatra. Mbola samy tanolontsika izao fa mbola samy hoantitra ihany koa. Kodiaran-tsareto hoe tsy dia misy fantatro momba n'izany akia. Ny anay mantsy tomobila. Ny fantatro izao dia izay ambony mitetika no ambony foana fa tsy misy manaiky no amban'izany io. Fa raha mirakla no atena indry eto amin'ny fiainana dia aza dia manantena n'izany loatra e. Aleo andeha ndrapitsy fa tsy androany ihany ny andro e. Ny akonge fomba fotsiny ilay manala baraka miara-mitakosina aminareo e.
fa niany aren'ny ray aman-dreniko tsy laninay hatramin'izao fiafinay kia. Arena mora lova no irehirehana. Maninona raha mba hovaina ny toetsainy? Sy mba mampimebetsy. Indrindray ve mba miteny an'izany? Adala ve ty? Miseho endro hoe tiany efa ny zokony ty ara. Ny zoko varotena? Teneno e? Teneno mafy ho ren'ny mpianatra sy ny mpampianatra rehetra atao amin'ny faritra ty sekoly ty. Nahoana tsy say e? Hita fa raha tsy mivarotena nge ny zokondry tsy mianatra indry fa tonga dia misipozipozy mihitsy e. Eno a? Maka megafony no fantatry ny ray fianarana fa raha tsy mananjoko mpivaroteny nome a. Tsy niara nianatra tamin'ny olona enjana ohatra andro mamiratra. Ary tomba miakatra hony tesitra ihany koa ke ny azondry atao ry sandrina makorela. Vaza fa zao reny zao tolo zao mihitsy e. Makorela ny zoko. Izay foana verimberina mba tsy ho afaka ao ambava maro. Amin'izay nareo vao mahita dia mandositra ary zarako aza. Tony koa manao fomba nampiady atsena. Mivazavaza nefa tsy ampafirina akory. Nefa raha vavakory ihany na dia samy manana. Sady ndry izay miklepa tongotra koa ve ny dia hanandra anahy tsy aty ny lalany e. Aleo atsipiko ty tehany ty. Dia io amin'izay asio e. Mikasira sa? Asio e. Fa nahoana ny safalozana mianahany eo fotsiny. Anareo manko tsy mifahefana zao tolo zao dia ampiaro aminay madinika sy fatritran'olona ny hery anananareo. Fa hiaritra izay. Nahoana ny say e. Ary ho aiza sahady. Nga tsy apoapoaka ny vavaratsy ho fantatry ny rehetra fa nytohanareo mianakavy no afaka manjaka eto amin'ity fiainany ity. Na ny mpampianatra sy ny proviseur aza miondrika eo anatrehanareo maître. Satria ny vola sy ny voninahitra melony mahaolona. Ary tsy nampoziko hoe toeram-panabeazana feno olona nianatra sy nandalo-pahaizana toy itony no manaiky ambanin'ny olona misitrapony. Naomi, fina mampitabataba be anao toy izao e. Fina zava-nisy teto. Dia iza le tabatabainao? Mampalahelo loatra ny toetsaintsika malagasy milaza ho mpandalina amin'ny fihavanana nefa matombola mianakafy dia manao tsinitsinina sy tsy manisy dikan'ny hafa raha sendran'izay manambola sy tsy manam-panahy e. Aisaka hatramin'ny proviseur hafa ve no manaiky lembenana amin'ny tsy mety ataon'ny hafa. Ko aiza moa izany ny tsy anjaka e. Naomi moramora ihany fa jereo raha tsy nitangorona be ny ankizy samba nahitanao nanao toy izao a. Aveloanao koa e. Tsy voaterena kaikay ianao. Naomi fantatrao ve hoe iza? Tsy fantatro ianao. Mamiratra amin'ny malalanao bebe kokoa. Eny ary azafady raha nanohana anao ny teniko sy ny fihetsika. Tianao fa hitako tena reraka be ianao mitazona ny tongotra ho ilany. Ho any am-pianarana Orinome andro efa firy zao dia mbola eo mpandriana foana hatramin'izao. Niainga teto aho hoe hividy sakafo maraina tsy nahita tory. Miverina mbola io ihany ndry. Fa tsy mianatra nga? Tsy mianatra. Finina ny antony. Sa manan'olana fa fenina amiko foana. Tsy misy ka. Ka inona foana ary? Tsy mino atonao hoe ninona filazandry ninona. Sandry anafina an'izay mahazo andry amiko. Tsy nahateny fa nitanondrika indray izy. Roya. Miano andry ange e. Alefao izay tiandry lazaina. Manino ndry raha miala amin'ny asa fivarotan-teny eo amin'izay e. Inona tsara? Fa inona mahazo andry? Sa efa tsy te hianatra na tsy te hinana tsony mivava? Tsika angelikala kakambody e. Tsisy olona hanome andry eo izany. Ka mitady asa hafako. Maninona? Asa hafa inona? Sao dia heverindry fa moramora ary ty atao hoe mitady asa. Ndriny efa zatra nitoloram-potsiny hatramin'izay ary mbola nondriny antony mahatonga anao tsy fanao ohatran'io. Nsaza lasa mpivarotra anana sy mpiantokentanena nosy be ny tedavindry. Ka efa ela be izay dia mba... Karaha izany dia samy izany mamelona ny tenany. Tsotra be izany. Rehefa tsy te hivelona amina volana mpivarotena dia mitedava asy. Indrindra mora misy mpampiasa mandray olona manana fahasembanana.
zaza tenitenenina mihitsy. Tsy mananjo iteny avelively raha zendry izandroko. Mazava? Atezerana nandrakotra ny tafandroy teo ampiresahana an'izany. Tsy mbola namoaka vava toy izany tamiko izy hatramin'izay ary tsy mbola nisy endrika tezitra be toy iny. Sapako hoe narary azy loatra ny teniko ary na izy aza tsy nanapozy ny lazaiko. Dia ho ato zoko ve nefa? Endry mba endraso kely nge azafady e. Ahoana ianao izay? Ary izy mazana tara foana. Ratsy zavy aho tara amin'ny adina resonao amiko indray. Fa inona mihitsy izany le tena tsy aritra ao amin'ny vehivavy iny e? Izay tianao ambara ry ambara amiko ro mamiratra. Za efa tara lava araka ny teninao. Elahy koa mba masika ka za ange hoa tena tianao e. Tsy haiko izay ilazana azy fa tena potika tanteraka amin'lahy mihitsy Misaotra. Antray, dia izay fotsiny ve? Ka tokony hitenina ankoatran'izay indray ary aho e. Tena tiako nge hoa ianao e, tena marina nge izany e. Za koa efa ela mity aka. Mba hafa koa ry endry tony ka tsy mivazivazy aminao ange za e. Ny tatapoko no nolazain'ny vavako teo. Ka endry koa tsy dia zatra piany ihany loatra izany eo amin'ny fiainana e. Ka tianao ve azy izany sa tsy tianao e? Mba valio dia tsy mianatra ve ianao hoe ianao vehivavy indray no mamboraka fitiavana amin'ny lehilahy? Na dia ataoko hoe fitiavana be miredareda tsy mahavony ony maro tokoa aza. Ka tena tsy atro tsonotsinonako. Marary loatra amin'ny foko rakoboniko izany dia aleoko mivakiana teto anatrehanao. Vehivavy mitory fitiavana voalohany manao premier-pas zany tsy tsara laina vady. Indray kosa fa maninona nefa e? Satria sokajiana ho isan'ny vehivavy ratsy fitondran-teny izay manao an'izany. Ary izany no hitarafana ny tena fiainana izay mety ho toyany, indrindra eo amin'ny sehatra ny fitiavana. Izany hoe azonao ny tiako ambara. Fa vehivavy ohatrany ahoana izany no tena genre vehivavy tianao ty e? Ohatran-drinomy? Ny azoko antoka fotsiny aloha dia vehivavy tsotra anao e. Sy amin'ilay koa nefa tsy makaiza akory sady bandy be ka fara. Misaotra. Ianao koa nge tsy dia hoe bogosy be ohatrany ahoana fa mba misy jerena fotsiny. Ny bogosy ny akaikinay ange le sy ry endrika da kaniny alika mihitsy e. Fa rehefa mba mitsika aminao ve ny fitana dia ho lavinao raha manaiky ange ianao dia iliba ao anatin'ny aremben'ireo ray aman-dreniko tsika e. Tena tsy ilaina fianarana akory ary izany. Dia mihevitra ve ianao fa vola sy arena no mahory Tsy avilio avy hatrany no fisainanao fa tsy iza zany. Ary nitoetranao tia mirehare manambany ny hafa no antony anankiray tsy hitiavako anao. Tsy tia azy zany ianao fa tia ny nomy tia an'le sipasembana iny. Vehivavy adala. Fa raha sembana angatsy olona ale teo tsara ao amin'io sainao io fa ny mahita anao aza ny tena alako maizina hatramin'ny tsy nahy maintiko. Bon, mazava izany. Ifankahita tsara tsika. Ary tao manao farateny fehepero ihany ny fihetseham-po sao fa tanora nefa tsy vady anana tsy zanaka trotrona. Taorina n'le sasy mamiratra ny famaliny dia voantso tany amin'ny bronzay. Ny antony nampanatsony provisoranay dia noho izay niady sy ny famaly tato amin'ny faritra ny sekoly ka nampitangorona ny mpianatra maro. Aiko nefa fa tsy dia izay loatra ny antony noho izany nanontonona ny anaran'ireo mpampianatra sy provisora tamin'ny fitondranan'izy ireo ny fitondran'ny mpianatra izay hiadidian'izy ireo. Tsy mitovy mantsy ny fitondran'ny zanaky ny sahirana sy ny be voninahitra ny amin'ny toeram-pianarana io. Ary inoko fa rehefa sekoly dia saika toy izay foana. Samy nahazo teny maharary za sy mamiratra mba hanaporifon'izy ireo ny fandraisany andraikitra. Na dia fantatro fa tsy tena izany aza ny tian'izy ireo atao fa ny tsy hikitiky tiako ny zanaky mipanevevy andro mamiratra. Nandona ny foko loatra ireny trango ireny fa sakako ihany. Fa iroy. Roa ilay raha vaviko no nanjary lasa tia mikitakita sy manao teny marary ahy. Niova ny fiteniny, niova ny fihetsiny sy ny fitondrany ahy. Lasa mitratreva rehefa miresaka. Indray aza mamy miditra io varavarana io. Aiza ny sakafoko? Io ambony latabatra io kia.
efa ny finosiko. Pisandray nitsangana. Mahalala reraka nge ahy e. Safady are, ao fahalaiko. Ty are. Finotony. Tsy enangany nasaiko endasindrina atao saosy no atody lava ohatran'izao ny endasina. Satsy leo. Ka za mbola nanao devoir sady te mahay mahandro an'le izy dia atody no mora endasina dia izay nahatonga hoe hanendy atody. Zany ny alehany rehefa zatra nytolorapotsiny sy tsy mieritreritra an'izay farana fa zatra mety hatramin'ny hafa. Atody ohatrinona indray nefa ny hena nasaiko nividindry ray kilao. Dia aiza zany ny vola saika ividianana hena? Ty. Fa taon'ny meko andry ihany ny averindry amiko e. Dia taizany nahitana vola ny vidianana andreo atody ireo raha izany. Ka nisy atody anankiroa tao dia izay ny endasiko. Za raha teo tsy dia mahay mahandro sakafo afa-tsoronindrony zavatra mora endasina toy ny atody. Ndry amin'ny mantsiny tsy dia nampanao raharaha hatramin'izayko. Dia n'izao dia mila manao amin'izay fa tsy mitovy tsony ny talosina ankehitriny. Ny vary hiditra ao am-bavandry koa dia mbola endrasana. Aleo eo. Safady are. Ary inona indray zany ilay mampanjonitra? Nidaroka indrindray angaha? Tsereo aho. Tena miala tsiny kira nahatezitra indry zava-bitako aho. Ao fa hiezaka. Dia manomboka izao koa dia mitedava asa amin'izay fa za koa mba manana ny tanjoko fa tsy hamelona indry foana akory ny ataoko. Sady za raha teo mpivarotena ka tsy mendrika indry ny velona ny karamako. Sady maharikoriko amin'ny mahita indry mikilepalepaka lava atao trano ato amin'ity tongotra ity. Ary inona indray mampifandravandra e? Teneno izay tindry tenenina amiko. Teneno laha izao fa aza mivantitra fotsiny mody mipitrapitra eo tindry. Tazomoro ny fozina akanjoko ny sady manao fijery masika amiko izy. Mangovitra ny anatiko satria tsy nampoziko ilay raha vaviko izay nanampy ato amin'ny zavatra rehetra no mahavita manao toy izao amiko. Dia tomany afa tazomiko ny ranomasoko manoloana an'izany mba tsy hitatra zavatra. Mandakenina. Navotsiny tapoka ny vozina akanjo ka ny ampenjera. Nisy fa tsy nirarahiny. Saingy tsy ataoko tsapany hoe marary ahy zany sy ny ananatiko any. Lasa fehefahadiva raina vao tonga eo e. Dia ilosy matory maty indray. Mety mamimamy koa miditra eo sao dia akasitananandry. Na za mandeha irery na jolamboto ny manatitra eo. Dia tia mivola ividianandry loaka dia za azy isanakaly. Nangoniko ireny tenin-droa ireny ahafahako miatrika ny fiainako hafa satria tsy afaka ny atehitra amin'ny hafa foana tokoa. Nahita hevitra niaka an'ireny zanaka kofakana ny nofo sy akovavy manatody lava ireny satria izany no hitako vola haingana. Nanampy ahy ihany koa roira nahita an'izany satria mila vola ny fiompiana toy ny sakafo sy ny profandina koa ary ny jiro sy ny rano azon'ireo biby fiompo mivelona tsara. Hevitra iray tsy dia lavitra ny trano fonenanay no faiko hitoeran'ireo ako. Ary za ihany manara-maso sy manome ny sakafon'ireo na dia somary sahirana aza noho ny fianarako. Raha teo kilasy famaranana hiatrika fanadinana tsy hoera. Nanaiky ilay tompotrano raha nilazaiko fa afaka 3 volana vao alohako niofan'ilay trano satria amin'izay afaka manantena fa misy vitin'ireo biby fiompy. Nanaiky ilay tompotrano no ilay trano efa ela tsy niasa no sady efa ratsy be. Izy raha teo ny tsetrano ny kilemizay ananako sy za hoe vehivavy toy izao no mahavita miarisa ahy. Ankehitriny tsapako nisy fiovana ny fiainako nakany amin'ny fandraisako andraikitra fa roa kosa lasa tia mirenireny sady mamilafo. Traindray aza any atatatra no alay. Misy fotoana eny an-tsena na eny an-dalabe no mivembena. Inona koa ary ny tangorona ny oleo amin'ny arabe eo e? Tena misy zavatra ao ka. Nisy raha matoa ngivingivon-doha sady marikivy endrika be fa misy inona ary.
azafady ireo olona mba hijereko an'izay ao azafady andrekako akory ny ahatairako raha nahita tovavy ray mitomany efa hotsaky ny ranomaso miampofo tovavy ray avy efa tsisy aina tsony tena inomy le mamihana mafy sady miampofo le vehivavy maratra be sady miosondra tanteraka le tena fitondrany kosa nipitika lavitra azy azoko antoka fa io le zoko ny tondray aman-drenina merina azy hatrizay indrisy ronomy ty fahalemenao tsotra loatra le tovavy ka mahonenana mijery azy mila ho vaky ny foko inona tsony amiko tsisy atontokony avelomako tsony tsisy ty amandidina efa nandao andray sy ny reniko raha mbola tsy ampitoana sao koa mbola nandao any zoko atanareo inandrafafiko tsy omeko anareo zany izy mavelao itako foka etiany velao izy roy tambositrinao dia taraboka tsy moramora ao reto ampeo ibata azy ao anatin'ny fiara ao arina io fa torantia mba ao mory zareo fa aina inga ty vonjeny ty le raha io kosa aleo ny polisy no anao ny asany rehefa tsy hanao nareo dia vitako ange izy ao salamba ampeo fa lasa nalembo tampoka teo amin'ny lohaly koa herinandro izay nahalasandroy pangatanteraka ny fiainako sarery sisany any mipetraka amin'ity trano le rahanay fay sy nampaninangy ekiny ny aritra ny ateserandry fa naniny indrindray no lasa lohako fa tsy zany lasa sange ny olana be eto amin'ity fiainan'ity endry tovolahy tsotra sy malemy fanahy tsy mba manavakavaka fa mampitovy ny rehetra ary mahavita miaro sy manampy ny olona manana fahasembanana toa taorina nahalasandro iny dia nanjary lasa tia anakaiky azy foana tia hita sy teo namany akaiky mihitsy aza mba hampahery afoa Ndao fihinana ataonao rehereto oe endry ka tsy manina fa te hitokatokana fotsiny efa zatra rery koa ny tena mariny tsy tokony hanafinjavatra amiko ianao satria efa niraisiko ny namana akaiky eny vonina ny anampy anao raha misy manjoanao nomia avy nitomany anga ianao eny tsy manmetsiny anao satria mafy tokoa zany loazany raha vavy tampo zany indrindra le niverinao andriakinana teo amin'ny fiainana kanefa tsika tsy afaka nometsiny an'Andriamanitra raha veriko ihany fa eto aho namanao na dia tsy asolon'ny zokinao azy miala tsindra mirotsaka indraindra-masoko nandona mifoko loatra ny teninao efa be matsy ny fanampiana nataonao tamiko izay tsy voavaliko fa Andriamanitra mahita izay atao anao nefa izao dia mbola fonina trany ianao anampy mampahery aloatra ny teninao na dia voaingana izany fotoanam-pahoriana tsy tandra ilay tovavy ny sandrony rofa avy tena mihana andranomaso izy ekeko ronao ny andraikitra ny fiainanao mandra-pahitako ny fivoaranao na tsy za azy ianao dia haiko ny maka ny toeranao oe zafaty fa lasalasa ny tanako sy sandroka na mihana anao tsy maninona ka bravo haiko
kosa nisy an'izao tao dia nafenina mafy aloha ndrironao manaiky andry ny firenena satria dia ndry rery ihany ny malasa dalany endry. Aza miaino izay lazainy io ianao. Ravelao amin'izay efa azafininao tsony ka. Dia tsy menatra ve ianao rendry milahatra amin'ny sokajin'olona ohatr'izao hoe olona mikapilaka mpampiseho mahay nefa zandrina mpivarotena ry nefa ianao toa hoe mba manana zoka avy any andafy ihany. Ny tenanao enjehana fa azafatra-panenjiky ny hafa sao voafingany tsy miditra ny fiainan'ny olona loatra ianao. Azafady tsy aty ilay lalana miseho milay ariko tony hoe tsy tia olona ohatrany efa mitia karazan'olona zara fa olona ohatr'izao. Inona izao ny vitan'io anao raha hiaraka arinareo ny tongony sy tia manahirana azoko olona efa vatoko boribory io. Ka raha ianao koa tsy mahaliana zany na andeha mba amin'ny lohanao azy ianay finamanana madio fa tsy tambazana vola ohatra ny hany mba fitiavanao. Esie io rakizy avy manatona daholo dia orako ray fa zandrina mpivaroteny io makorelina ny asan'ny zokony io raha tsy izany io dia efa 4,000. Arabaina fa samy afaka tsika sady samy nahazo mention bien. Misaotra anao na nampiafa tena nisy voka lehibe teo amin'ny fiainako ny fanohananao tsy voavaloko fa ao Andriamanitra maly azy. Tsy tokony hisaotra akory ianao ny tokony nataoko ihany no nataoko ary efa tokony meko anao izany hoe mandra-pahitako ny fiovanao. Iny falina baka iny ny tena nandrasako efa vita izy iny rehefa nisy vokany tsara ka na tsy hanampy atsony azy ianao efa ataoko hoe mahampy azy ka tsy ho vitako ny amelanao irery izany ronao andao aloha tsika akasisy mifambahanaka izy mijery valim-panadinana. Ok ary azafady reto fa aza mibahana mba hijereko valim-panadinana efa nijereko tamin'ny alalan'ny opérateur sy tamin'ny gazety ihany aloha fa ohatra ny tsy mino tsy maintsy manamarina ato eo mbay mbay daholo tena sahirana nandritra n'ireny fotoana fanalana fanadinana ireny fa tena nezaka na ny fikarakarana ny sakafoko na ny fikarakarana an'ireo fiompiana koa izay ataoko saingy vitako foana izany satria nezaka hahery ana dia malemy azy. Na raha velohany amin'izay izany resaka izany ka zavatra fandray resahana ka pozitif angeza ny resahako izany ary mbay daholo rangaha dia ianako fa tsy eo tena isany mifalifaly amin'ny zavatra tsy misy dikany eo makadilo sofina menakavy faly amin'ny fovoazan'ny hafa fa tsy mahay mijery ny fahorian'ny sasany jereo retsy mitomany retsy sady fa maninona foana koa raha no mifanena mitonony tony. Ianao mihitsy izao no misalovana eo anoloana eoko tsy hitako hoe inona no andreraha tena ty ka tsy voafehanao ny tongotro hoe dia faly izany izao nareo hoe afaka baka tsy ampafiry fa na doktora aza nananareo tsy makaiza koringe engane ka tsy ahita asa mandrakizay sady tsy ho tafita mandrakizay mihitsy ozina tsy mandaitra izany raha sipa miverina any amin'ny tompony ihany aza mamaly azy akory ianao ndry mihitsy koa ny tena fositra eo raha mamely tampoka amin'izao zao dia ohatrany hoe zafoana ny diso ndiana zory ny lalanao rehefa tsy voasoratra tao amin'ny tableau manatena tsy misy orsier razoky arabaina aloha fa tonga soa dia arabaina arse ndao mandroso dia mipetrapetra iny ambony seza eny misaotra anse dia naninona koa izao nareo tsy mba nampilazy ka tiako mba ho surprise amin'izay mihitsy mifahatongavako ka raha tsy tato ary izany dia ahoana ka efa fantatro fa ato se arako ange ny data mifanadina amin'ny bakalorea sy ny fivoahan'ny valiny teo sady ny lakile an-trano koa ange ka ananako ay marina moa dia efa fantatra se izany ny valim-panadinana azoko antoka fa tsy maintsy ao anatin'ny lisitra ireo afam-panadinana ny anaran'ilay tovilantsona hoe rakotony aina endry jety fanefa mety mahazo mention mihitsy aza sa tsy izany ie mention bien fa le filazany sy azokeo aloha dia mahatsikaiky ry tafika dia tsy antantsony aho hoe série inona fa inoko maromarina hoe manakaiky ny série D satria dokotera ny tanjonse
na raha tsy izany dia serias. Tena niezaka be mihitsy indrindra ny siantifika satria notin'ireo dia tafiditra anatin'ireo kritera hidirana iny akatso. Sélection des dossiers mantsy ny sampam-pampianarana médecine. Aza manasa efa za eto foana vonina nampiase ary hatramin'ny farany. Marina ve? Misaotra ny amin'izany sahady ary. Za tsy mba mandainga izany. Rehefa nilazaiko dia tsy maintsy tanterahako. Fa ny angatahako fotsiny dia azahoaka amin'ny tany ny voninahitry dada sy nenena tany lavitra any. Iendry raha teo ny anaran'izay dia mahaiza mitondra an'izany anaran'izany. Matokise aleo aloha ka divay maivamaivana sakafo kely ho antsika eto Ary ohatra mangingina be ange izany tanànantsika izany ka isan'izy afa-tsy za moa no mba eto dada sy neny moa efa fantatra sy efa ny tomasina fa noho izaho safidy hianatra ty andrenivohitra sy karakara n'ity tranontsika ity no tsy ahitany sy olo-kafa afa-tsy zahato ary hatramin'izay ny alany sy tato dia zarery foana angeny tato aloha mandraisa fa za manao vahiny io sy reo aloha misy rse reo ny voniny ary ary tena mazoto manao raharaha mihitsy angety izandroko ty hatramin'izay natongavako izay dia tsy sasatra mihitsy izy fa tsy maintsy mahita tao foana sakafontsika ty ataoko ty inona indray zao ny loka tiany sy fa mivoaka any rehefa avy eo etsena izay ataony sy mety foana ka tiany vola hividianany sy azy dia ataovy izay mety orsia maninona 5,000 ariary ange reto ataovy izay mety ho dia ho eto anseny ambiny eny ary misaotra rsia fa rehefa nandinika ho arse araka ny tantaran'ilay tovovavy manakile mandresansy tamiko iny dia tia hita azy aho tia nampy azy mihitsy aza indrindra manamanse azy mampalahelo sy mahontsah loatra ny tantarany ka tia andray anjara amin'ny fanampiana azy dia ahoana izany ny atao aise tsara fa mbola hiverina ny andafy ary afaka ray volana eo raha ela kanefa tiako raha tsy atao ela ny feonantsika miaraka aminy karaha mety izy dia amin'ity herinandro ty farafahelany za manko mbola hitsidika ny dada sy nenena tomasina amin'ny herinandro eo aleo raha fa resahako izy izy ko mantsy tsy manao ninina koatra ny fiompiana koa amin'izao ka inoko fa manam-potoana izy endra tsy voatery ho fantatro ny zokonao akory ny momba ianao fantatro dia ataoko mahampiasa kanefa izay mirahalahy dia raha ihany mamialahy ianao raha laza tamin'ny mombanao olotsotra sy mitsetra raha hitafika zoko ka tsy tokony nisy ampihafahafanao ny aminy raha natoky ianao hatramin'izay dia eritrereto hoe mitovy izay dia hoe raha mipetso mihitsy ve amin'izay ty izy dia olona vany andafy matokio ianao fa aza lefa lavitra ny saina tsy mba hanananay izany toetsaina tia manambany ny hafa izany tsapako dia inandray ary eny ary noho ianao dia malaika ary tsy miova mifatiko isako anao ka engane tsy miova izany ary aloaloha izany mba ampiony sakafo ny reto akoho reto raha eo ihany ianao ato hatrano ny endry sy ny zoko no misy amin'izao fotoana izao tsy hoe toka hatrano dia laharaka ny fitenenana dia mikorontana na tsy misy mandeha amin'izay lony fa tena fanohitra amin'izany ny hitako io izy rsia izy no antsoina hoe naomy le tovovavy efa lasaiko tamin'izay momba azy izy kosa ary naomy no tafika izy le zoko avy any ampitan-dranomasina miasa no ataony ihany fa sady mianatra ihany koa anefa fa ala mahafantatra andramatoa naomy tovolahy madio vola avy any ampitan-dranomasina tokoa ty manoloana aty ndraisy ny tanako ny sady mitsikitsiky izy anjary nangofotra ny any anatiko rehetra ka tsy hitako hatramin'izay ho ambara tsy hoe miavonavina izy ary sefa sarokenatra nareo raha teo vao sambana no fankahita ka zanga moa anaikitra
aza mihafahafa fa eritrereto foana hoe endry na dia tsy mitovy azay. Azafady fa variana faly mahafantatra ny tafika ihany koa. Ka mba tsy hahamaina be ny resantsika dia mandraisa vera efa mitondra zava-pisotro sy tsakitsaky aho reto. Samy mampidiny maro n'izany zao anao mia efa nitantarainy endry tamiko ny momba anao ka vonina hanampy anareo fa ono firy volana sa firy taona teo eo zay ny rahanareo roa. Taitra be endriny sady ny samboatra nare an'ilay fanontaniany tafika izany hoe tapoka tamin'izany fanontaniany izany na zaza tsy mahita ho lazaina ihany koa. Fangamonareo tsy miaraka raha tsy diso dia mpisipinareo fa inona re ty zavatra rekory lanitro endry na vitana malony zokony teto anatreako fa miaraka izay miaohatra isaingy to lasa nisy endrika valindray avy io. Aza matahotra nareo roa fa zany antoka andarahanareo na ny fombafomba na ny soratra na ny mariazy ary ny tiako aza ny fisehoana eo amin'ndray aman-drenina sy ny vodiondry dia amin'ny fotoana mahito ka andraso aloha anontaniana kosa ny hevitronao tianse dia ahoana ny hevitrao makasika an'izay rarahanareo roa izay. Nareo ihany ioko eny are nareo roa tokoa moa no efa horay anka izay hevitra endry izay dia efa iraisanareo. Fa inona daholo ary mahazo anareo misy tsy azoazonareo nga nolazaiko teo sa eny andao avadika afandray ary ny tafy dia ny hoe mbola mianatra venao misa hijanona hatrany opiopy akoho tiako raha atao tsara ny hevitra fiompianao sy ny fitaovana ampiasainao amin'izany. Za angamba leo hijanona nampisan'ny fiompiako sy ampiroborobo eo asako io ny vokatra raha teo efa misy mpandraika misy fotoana zany reny tsy maharaka tsony fa reny formation na langue telo volana dia mahazo sertifika mifanaraka ny niveau amin'ny mpianatra reny angamba no ataoko. Tsara be koa izanyko mila mijery an'izany fiompianao izany ahafahako mandray fanapa-kevitra amin'ny mety hovaholana raisitsika. Endro mantsy efa nambarany fa dokotera ny tanjony tsy haiko manovy asa tena marina fa nazara tony tsy tompony tenako izany. Zaho no vadin'ilay tovolahy namako akaiky sy mpampahery manana tanjona ny olasa dokotera le mananjoky avy any andafy tsy vitan'izay fa mbola ampiana koa ampiroborobo ny asa tena izay ataoko. Vaovao be amin'ny fiainako sao reko sy hitako sao ka tiako marina sany saiko no mamorona mba lazao ary re olona raha nofo sao ianako sao lazao any tena marina rendry efa zasainao rery zao ka tiako raha ny vavanao ny lazany marina amiko izay nambaranao rehetra tany an-tranonareo. Fa marina inona? Sandray ny ametrahanao fanontaniana ny valim-panontaniana napetraky ny zokinao izay ny valianao eny ny tiako averinao eto amiko. Ay ve mieniko dia tsy iova ho tsy mihitsy ary ny any eny dia mandrakizay tsy miofo ary entoka hatreny ambony alitara. Endry somba mivazivazy amiko ary ianao tsy miafina aminao ny momba vehivavy manan-kilema sady vatoko boribory tsy manan-kafany tsy manana trano fa mbola manofa ary asa tsy dia manao ahoana raha hoarina amin'ny toerana misy anareo. Efa haiko fa zany no lazainao saingy tsy mijery azany ny fantatro dia hoe tiako ianao. Eritrereto ihany aloha tsy tiako raha fitserana no hitiavanao noho za tsy ambotsy lambo tsinitsinina sy ny kilema izay ananako. Ny any fitiavako tsy misy fehipetra tsy misy hoe nahoana fa rehefa tiako dia tsy tia hita fa tsy le tiako dia tsy iza fa ianao zany. Zany hoe
efa ela tokoa any tianao saingy tsy sanylaza fa ndrao a lazainao fa manararoatra ny fahalemenao tampoka nefa tafika nantany atany aminay iny ka zay nahataitra ary misy dika matoa eny ny voalazako na dia niawatra aza ny vavako ary inoko ihany koa fa izy ny fitaovana ampiray antsika na irak'Andriamanitra mihitsy aza. Andray fa nahoana kosa ianao no mitomanika andany fitiavako ve ianao sanatria eny tsy maniry ianao afa sy avy ao am-ponao lazaina amiko andrasako foana ny valiteninao ka hiezaka ny andry an'izany ampitoniana na tsy anio aza. mialatsiny ramirosaka andranomasoko fa tsy naposiko hoe ny olona toanay mba misy piti ihany tsy naposiko hoe ianao zanak'olona manana amin'ny maha-izy azy no ity fatritra ny olona toanay. Kosy asa manaotra n'izany ianao samy manana ny anjara tandrifany tsirairay avy ka na iodina vizy na iodina vanana na herika any aoriana dia tsy maintsy zay efa voatondro azy ihany no anjarany ka amiko dia ianao no anjara-pitiavako ianao ny voalohany ary ianao ihany koa no farany ronao dia tena mino fenao fa sady koa ny anjara-pitiavanao fa maninona ry ianao no mametraka fanontaniana be dia be oatra izany raha zaho manokana mantsy raha fitiavana ny resahana dia tsy misy fanontaniana tapoky na dia iray aza hoe fa maninona na fanahoana fa amiko dia misy tery ny fitiavana ka tsy misy mahalala an'izay tena antony fisiny. Eny ary manaiky ary tsy anio ihany no anekeko anao fa mandra-patapitry ny fofinaiko. Roa taona izay lasa roa taona taoriana ny fisehoana sy ny vodiondra ireo dingana fanambadiana hatramin'ny soratra hatramin'izay fotoana nirahako sy ny vadiana sy endrizay nahatsapako fahasambarana indrindra teo amin'ny fiainako raha vao nahatsiaro saina tsy mbola nity olona afa-tsy endry kanefa inoko fa sao ny atao hoe tena fitiavana iendry amiko ny lehilahy tsara indrindra koatra ny dada no ny fitiavako le tiako indrindra sy ny hoe sambatra be amanana anao any olaka misy fahefatry ny volana aprily ny fanamasinana ny mariazinay aty am-piangonana eto anoloan'ny varavara-piangonana izay no mijoro riditra avy hatrany. Tsy mila tena ntsony rehefa misy ny endriany ho anala natao andrenkinako raha tseny aloha mirosy izay manantona mora ny alitaranao voato masina eo anatria ny lanitra sy ny tany fa hifamaritra mandrakizay mientana ny foko mirotsaka ny ranomasoko mahety retokona marobe manotrina anay mirotsaka satria izany angamba natao hoe ranomasom-pifaliana. Imagine fotsiny nge hoe zana andeha io poulet de chair na kovavy manatody lava marina sy ny olona ray fokotaniny andeha hanala sy ome ary dia za mihitsy ny ataon'ny olona resaka angamba isan'andro san'andro zao ka hivoaka gazety mihitsy ny asa ohatr'izany koa mantsy ohatrany natao an'ny olona ohatranareo izao ihany nenay ny areniny ray aman-dreninay tsy lany izany na tsy hiasa hatramin'ny zafiafy aza. Izany teny mamiratra izany nampiakatra any amin'ny boky ka nahatonga ho tia mimpiako ankehitriny efa manana ferma kelikely izay mivady any Mercetos ary izay ihany mivarotra ireo vokatra izay nikarakarainay 10 taona izay ny lasa 10 taona aty aorianany mariazinay mananjanaka lahy-kely izay ankehitriny Jed no anarany efa taona izy izao ary mianatra amin'ireny sekoly mpanambolo ireny. Endry volana vitsy tokoa sisa no isaina dia ivoaka ho dokotera mpitsabo izy
fa ny mampalahelo aty mamiratra. Roa taona kely taorianany mariazinay angamba izy no hitako farany. Lasa mahay kely sy lasa antitra vetivety ny endrik'ilay tovovavy fatra pre rehefa volana teo izay no nahafantarako fa indrona nalabaka hono izy dia tsy afaka. Ary taorian'izay dia efa intelona nambady fa nisaraka foana. Misaotra azy anefa nisy satria raha tsy teo tokoa izy tsy afaka nivoatra. Raha tsy reny teniny reny tsy nanana ampopoaka tsy tonga amin'izao. Malalo, inona no ataondry ato? Malala, jerendrity. Inona ke? Tovovavy anankiray manjabesady manana bika aman'endrika ihany koa. Fa n'endrikely dia mikolepaka ny tongony ilany. Nefa ny mahagaga maro sy niteraka resabe dia izy ny lany voalohany tao amin'ny firenena anankiray voasoratra ety. Hoay, ao marina hoe mba jereko. Hoay tena manja tokoa ny tovovavy. Inona fa tsy mitovy aminao mihitsy ity? Fa mahasamihafa kely anareo fotsiny dia ety anaty gazety somary lavalava orona fa nienao amin'ny antoniny tsara. Tsy haiko hoe inona izany ilay fepetra ny jeren'ireo mpitsara nahazoana io tovovavy manan-kilemy io voalohany. Ka reto ambany reto daholo kosa nge le mpifaninana aminy kay toa tsy dia misy jerena ihany aloha fa zareo mijoro mahitsy tsara fotsiny. Na izao kosa aza ve dia aharesan'ny tovovavy manan-kilema rabatana ivelany io tena tsy maharesika. Tena tsy diso ny mpitsara fa rariny sy ara-dalàna tokoa ny valan'ny fifaninanana. Nefa dia io voalazy io fa miteraka resabe ilay izy. Ka no le tovovavy malaza angamba ary izay no antony. Sareko. Fa zao tokoa. Tafika angeon ka efa manan'olo tiany. Zany. Ho avy aty Madagasikara hono zareo atsoatsy iseho amin'ny dada sy neny. Tsara kosako. Efa naseho any sary le vatany fa manja ngeky izany. Mety isikala ary any Paris ihany koa izy no mipetraka. Hoe mba aseho iaho Raso. Io izao le tovavy rery. Tsara tarena tovavy marina re izao. Marina tsy manotro roa ny pilatro roa zato izy. Dia reto indray izy roa. Tena beau couple kosako. Nahazo kosa aloha zokinao nahazo anio. Fa zako nge nahazo anao Fa iza hono ny anaran'izy io ne? Carmel. Tsara anarana. Ay zanako papa. Tonga sady anga? Avy biso ety amin'ny papa aloha akaina kely aloha sady mba hilalao kely ao am-pandrinao izay sy jedy. Raha maha-olombelona ny jereko dia tsy tia noho ny fiainako sisa tsony atao aoriana ny nahafatesan-joko. Misy fotoana ihany koa ny kivoka tea mofo fotsy ihany atsony izany. Indrindra mpindreo mpandrabiraby manodidina. Kanefa rehefa nininy kira dia natanjaka ho azy teny ny saiko ary maika aza nampiakatra ny ambopoko tia vita zavatra tsara sy miafaka. Tsapako ankehitriny fa tsy sakana amin'ny firosona ny fahalemena satria samy manana ny kilema ny tsirairay. Fa izay mandroso ihany no mahay mandravona izany kilema izany havita zavatra goavana tsy takatry ny say. Mety hiteny ianao hoe samy manana ny voalahatra ho azy ny tsirairay. Saingy tsaroa fa tsy mandrakizay ny fijaliana ary ianao mahery ny tena ilaina satria aty ny fiainana an-tany. Ny tanjoko ankehitriny tena nangana fikambanana sy toeram-pitobiana miaro sy mihahy ny olona manana fahasembanana mba tsy ho voailikilika izy ireny eny anivon'ny fiarahamonina satria izy ireny manana ny asina sy ny zo maha-olombelona. Ny tenako izay miteny aminao ny porofony vaingana hita maso. Isa monina nampo hoe ho toy izao ny fiainako aty aoriana raha nandalo andreny ady mafy ny famaofo reny. Tsy ambarateloko teo ny fikirizana fa ny zava-dehibe dia ny fahadokisa-tena. Ka ataovy an-tsaina foana tokoa hoe toy ny jiro iray manazavitsika dia tsika manana fahasembanana ara-batana izany. Oharina amin'ny jiro mitsolopolopy anaty aizina ka tsika ihany ny tany manodidina. Farany
meza mihavana amin'ny olona rehetra ary manaova ny marina mandrakariva dia Andriamanitra ilay tompony hazavana atao lohalaharana. Record FM nanolotra anao teo JIRO MITSILOPY. Nosoratany John Fanembinitso na Jed Faneva. Ny volatiana Rajoelsoa, Christophe Rabearmanana, Arvony, Nofy, Oloravaka, no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fy.